avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra ny vaovao. Tokony hanova fomba fiasa ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voatendry tantana ndraiky teto amin'ny firenena isy ny fanovana ny mifanatanterahana ny asa-mpanjakana hoy ny mpampianatra mpikaroka naneho ny heviny takina ny mangarahara sy ny vokatra azo tsapahitanana amin'ny andraikitra sahaniny raha ny fanehoan-kevitra hatrany manodidina ny 900 ny trangana retina ankihitrotrona ny rozola teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity raha ny tarehimarika eo ampelantanan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fanahy mbola mipetraka ho an'i Madagasikara amin'ny fanafanana an'izany ny fandresen-dahatra ny olona amin'ny fanaovam-bakisiny hoy ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana any ivelany ny tanteran'androany ny fifidianana filoha-pirenena fifidianana solombavambahoaka ary fifidianana be ny tanàna sy lehibe ny faritra ao centre afrika mpifidy manodidina ny roa faingo telo tapitrisa ny voantso andatsabato nandritra izany i centre afrika raha ny lafiny toe-karena izay isany iray amin'ireo firenena manitra indrindra aty afrika noho ny fitopolo isan-jato maherin'ny mponina mbola miaina ao anatina fahantrana lalina ny andinindin'ireo avy hatrany ary manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anoboantsika ny fampahalalam-baovao tokony hanova fomba fiasa ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony voatendry tantana ndraikitra eto amin'ny firenena isy ny fanovana amin'ny fanatanterana ny asa-mpanjakana ho ny mpampianatra mpikaroka naneho ny heviny takina ihany koa ny mifangararana sy ny vokatra azo tsapahitanana amin'ny andraikitra sahany raha ny fanehoan-kevitra hatrany fitiavana ny mitatitra ny antsiprian'izay Misa 7 amin'ny zato ny isan'ireo tompona ndraiky mpanjakana no tendrena ahitana ndraikitra eto amin'ny firenena nandritry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo tsikaritra fa miteraka ady hevitra hatrany eo anivon'ny tambazotra sosialy Facebook ity fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ity isaky ny mivoaka ny anaran'ireo voatendry ao ny maneho fankasitrahana raha toa ka misy ankilany ny mitondra tsikera sy fanakianana maivaivay eo anatrehan'izay nanambara ny mpampianatra mpikaroka fa tokony hahafeno fepetra sy madio ara-pitantanana ny olona omena ndraikitra avonina mpanjaka ny fahamarinana tsika tiana avao e ary raha mandinika ianao mankany ambanivohitra anao na amin'ny orinasa-mpanjakana ary zany fanaovana risoriso zany misy matsatena mandeha miadana inona miadana risoriso hoe hoalanao miadana rehefa na ianao tonga dia nafonan'izy hoe zao ny lalàna tsy azo atao manao an'izao zay tratra manao an'izao zao ny sazy ianao tsy efa tsy samy manao an'izany fa dia alefa miadana eo ka le olona tsy miova e le olona toetsain'le taloha ihany samy mangataka ny anjara ny dolidoly zany hoe le risoriso zany manao ezaka hitako hoe misy tena manao ezaka tena hoe andao ovaina andao amoraina fa kosa ny akamarony mbola le toetsaina taloha ihany indrindra moa le fananao mbola tavavirina amina toerana fiovana ny tiany olona hita fa tsy fiovaovana sarotsarom-piovana raha mpanjakana iankina ny fiainam-pirenena ny asa sahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana ka ilaina ny fametrahana ny mangarahara hanamafisana ny fifampitsokisana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ny sivana tadiavina zany zao dia hoe inona ny zavatra ka nahatonga ny olona ty no alana nanogadrana tena zavatra aradrarany ve tena nisy tsy mety natao ve aloha zay mba ho fantatry ny vahoaka malagasy kosa zay zany sivana voalohany hoe manahoana ny kaserolina ny tantaran'ity olona ty dia eo tsika mandinika azy hoe dia manahoana ny faripahalalany amin'izay manana an'le compétence avy izy manana an'le fahaizana avy izy
amin'ny zavatra metrahana azy. Iny no manaraka fa voalohany indrindra hoe olo be dehibe ny olona manam-pahaizana fa mpitondra kasirôly de izay zany inona ny zavatra efa nataon'ity olo ity ary manana le fahalalana izy ary ny tena zava-dehibe amiko de zao mila vokatra. Saivina isan'ny tondra fitsikeraana taorian'ny fivoahana anaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana voatendry tamin'ny filakevitry ny ministra farany teo iny ny pejiny Génération Z Madagasikara izay nilazany fa maro ireo fanendrena sy fampidirana olona tsy madio ary olona manana dosie maloto amin'ity firenena ity ady amin'ny kolikoly sy fiadiana ho an'ny tombontsoa iombonana noho notakiana teny akanjo ho iatran'ny faneho-kevitra. Pejiny fahasalamana vetivety manodidina ny 900 ny trangana-retina kitrotrona ny rougeole teto Madagasikara tamin'ity taona ity raha ny tarimarika eo ampelantanan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fanamby mbola apetraka ho an'ny Madagasikara amin'ny fanafoanana izany ny fandresen-dahatra ny olona amin'ny fanaovam-bakisiny ho ny mpitsabo izay nanovana fanadihadiana. Tsy azo raso arvelo. Mahery ny 900 ny trangana-retina kitrotro na ny rougeole tamin'ireo distrika miisa 7 voalasa fahitana ny valana-retina eto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity raha ny tatitra azo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mahery ny 700 hafa ihany koa no tranga voamarina teny anivon'ny Institut Pasteur. Raha toka 12 volana ny zaza voatratry ny aretina kitrotro taloha lasa 9 bolana dia mety ho voan'izany ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany. De misy amin'izay nefa nitranga confirmé par lien épidémiologique zany hoe rehefa déclaré en épidémie lay district de zay trangana rougeole hita maso voapirofo hita maso de raisina ohatrany hoe trangana rougeole confirmé avokoa de fa de mba tsy andrasatsika an'ilay aretina hiparitaka ohatrany nahazo atsika tamin'ny 2018-2019 raha tadiditsika tamin'izany de nanana tranga atsika teto Madagasikara tany amin'ny 244 000 cas na 4,000 sy 4,000 sy roetsy tany hoany trangana kitrotro nisy zaza zay tokony ho lasa ingénieur atoato mety tokony ho lasa filohan'ny republika atoato mety tokony kitro ifaharany tokatrano atoato de teo amin'ny 20 sy 9 nisan'ny zaza maty. De amitsika miteny zao de fa misy cas anankiray ny confirmé maty tamina rougeole de mba tsy hiverenany zany no antony anaovantsika ny campagne vara izay tafiditra ao anatin'ny campagne HPV amin'izao fotoana zao. Mbola ambany tany fanaovana vaksiny iarovana ny ankizy amin'ny aretina kitrotro eto amintsika akasakana tsy mbola afehezana ny aretina hony avy ao anivon'ny ministera hatrany. Nindroso tamin'ny fanaovam-vaksiny fa ho be memempona ny tompona ndraikitra tamin'ity volana desambra ity tanjona ny tsy hiverena ny tranga mafindrindra toy ny niseho tamin'ny taona 2024 sy 2024 izay nahitana tranga mahery ny roetsy sy nahafatesana olona mahery ny 10. Fa manampatra fahefana amin'ny roapona ny bentanana sy lehibe ny fokotany ao amin'ny fokotany Ambomavelona mafinaritra commune Tanambolamberina distrika ny Mandritsara amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo maneho hevitra mijoro manoloana izay fanaparam-pahefana izay saika hiara-ny fanagadrana sy fandrahonana avokoa antony anova ny roapona Antsoavo amin'ny tompona andraikitra arahoary ny makasika izay. Manjaka ny fanararota-pahefana toy ny bentanana sy lehibe ny fokotany ao amin'ny fokotany Ambomavelona mafinaritra commune Tanambolamberina distrika ny Mandritsara amin'izao fotoana raha ny fitaraina ny solotena ny roaponina raha olana sy garaina avokoa izay rehetra samy maneho hevitra manoloana ny tsirarina ataony ireo tompona andraikitra ireo antony anovan'izy ireo Antsoavo amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Raha ny agny aminay amin'ny distrikny Mandritsara moa saky ny milaza eto fa mbola tsy miharahary ny fanehoan-kevitra ankalalahana fa tena mbola voateritery zahay ary zany no antony andehananay atao hoe andeha anontany amin'ny mpitondra fanjakana mahefa hatraiza moa ny fanehoan-kevitra satria mbola rahogno samborogno ny maneho hevitra ary rahogno gadraina zany ny zava-misy any amin'ny distrikny Mandritsara de zareo amin'ny ben'ny tanàna no manao zay ahetsika amin'ilay hoe fisamboragna ho an'izay maneho hevitra sy lehibe ny fokotany. De ohatra amin'ny fanehoan-kevitra zay tiany resagna hoe ny fokotany indraindray na ny ben'ny tanàna manao zavatra tsy mety mba manao zay tokony agnazavany ny avy amin'ny vahoaka zay amin'ilay tokony hizoragna tsy ekenjareo zany de zay no mamparary anay fa ny fitondranjareo ihany no tena tianjareo ho arahagna
lay fitsipidalagna avy aminjare zany fogna no mety fa ny sosikevitra avy ambahoaka dia tsy ekena raha tsy laza fogna za miresaka fagnanaovandalagna zay taritiny be ny tanàgna ankehitriny dia raha ogniny amin'ny zandaro raha hoan'ilay tsy tonga kely dia fa raha ogniny amin'ny zandaro tena mampalahelo anay zany. Ankoatra ny tsy fahafahana maneho hevitra araka ny tokony ho izy, terena ndovolana amboarana fotodrafitrasa ihany koa ireo mpono amin'ny fokotany Ambomavelona mahafinaritra. Raha tsy izay dia raha onana hogadraina raha ny fitarainana trany. Le izy zany dia zare zany no mitaky le vola zare no mitaky le vola lay andeha hanaovana le trano CSB fa tsy ny vahoaka no nanao cotisation fa zare mihitsy zany milaza fa hoe 3 tapitrisa no mahavita ny tranon'ny CSB ka zare amin'izay no mitaky le vola. Misy zavatra fa ny tokony apetraka aloha raha tsy dia zay loatra ny tegna laharam-pahamehana ny vahoaka aloha tokony andeha hagnanon'ilay trano satria ny vahoaka betsaka dia tokony andeha hagnanon'ilay trano amin'ny laharam-pahamehana. Ary ihany koa ambarako eto fa efa nisy trangan-javatra tahaka an'io tagny tamin'ny 2015 nisy fitakiana vola 570 tapitrisa hanaovagna tranon'ny zandaro ka ny zandaro nambary ary zato tsy nipoitra amin'ny vola. Ary ihany koa ny trano tsy vita brique tsy hita tena malahelo zay vahoaka zany mahatonga resy sarotiny amin'ity fitakiana vola 320 tapitrisa ity. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hijery akaiky izao fanararotana sy fanaparam-pahefana ataon'ireo tompon'andraikitry ny commune sy ny lehibe ny fokotany izao nisy olo-tenan'ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambomavelona mahafinaritra commune Antanambaonambezina distrika ny Mandritsara. Fa manao antsoava malona ireo tranga famaritana tany-panjakana maro ao amin'ny fahatravakinakaratra ireo birao mandrafitra ny firaisamonim-pirenena any an-toerana. Tokony mananantona eny anivony birao ny fahatravakinakaratra sy Antsirabe ireo andian'olona izay mikasa haka ireo tany-panjakana ireo isy ny fanaran-dalàna ho ny filoha lefitry ny birao ny firaisamonim-pirenena Kolo Antsirabe. Manoloana ireo trangana famaritana tany sy fimpitona tany izay niseho teto amin'ny renivohitry ny fahatravakinakaratra andro maromaro lasa izay nataon'ireo andian'olona dia nandraina ndraiky ny avy hatrany ny avy eo anivony firaisamonim-pirenena ary nijoro sy manao antsoava amin'ireo mpikambana izay tafiditra amin'ity resaka fimpitona sy fakanakeriny tanin'olona ary tany-panjakana eto Antsirabe ity. Tokony manatona eny anivony birao fahatravakinakaratra sy ny birao commune Ambonivohitra Antsirabe ireo andian'olona izay mikasa haka tany ireo hoy ny filoha lefitry ny birao firaisamonim-pirenena eto Vakinakaratra fa tsy tokony mibody tany fotsiny mba hisiny fanarahan-dalàna raha ny fanazavana. Ohatr'izao zany dia malaza eto amin'ny fahatravakinakaratra ireo olona izay maka an'ireo tany-panjakana. Izy io dia asiana hitsindrikely ihany ireo firaisaponena izay alaim-panahy ka mety ho tafajoboka amin'ny zavatra tsy manara-dalàna tahaka ireny satria tsika no atao voalohany indrindra naraka ny lalàna, tsika atao anabe, tsika natao hisoroka tsika fa tsika indray no hanamafy fanarahan-dalàna atao. Ato anaty firaisamonim-pirenena fahatravakinakaratra dia misy ny commission thématique izay miady amin'ny kolokolo. Izy ireo zany dia marianay fa ny atsika dia ny olona ara-dalàna no harovantsika. Natao hoe tompon'ny tany raha ny fizakan-tany no resahantsika dia ireo olona izay manana ny titre na kadastra na karatany. Izay no atao hoe tompon'ny tany. Ka raha ohatra ka safiditra anatin'izay ny olona rovantsika dia tafajabaka sika anaty fanarahan-dalàna. Tsika moa zany ataontsika hoe anatin'ny fanavoazana dia mizotra miandalana izy io dia tokony anatina ny birao an'ireo faritra sy ny commune ireo olona izay manana fangitaitana ka hizaka n'izany tany zany fa tsy tonga dia mibodo. Zany hoe tokony anara-dalàna foana tsika amin'ny zavatra toy isan-karazany dia ireny anabeazana ny olona zany zay. Anisan'ny antom-pisian'ny firaisamonim-pirenena sy ny anjara-ndraikitra lehibe sahany fanabeazana misoroka sy miaro ary mampafantatra ny tsy ara-dalàna eny anivon'ny fiarahamonina indrindra fa ny fanaovana kolokolo sy ny fanararaotam-pahefana. Firaisamonim-pirenena zany dia anisan'ny miady sy mampafantatra ny tsy ara-dalàna. Vao tsy ara-dalàna zany dia anisan'ny mijoro sy mampahalala izy zany hoe zay no mahatonga anay manitana ireo firaisamonim-pirenena izay mbola tsy atao anaty fivonana nefa indraindray manao ny tsy ara-dalàna ny ivelany ihany indrindra moa araka ny volaza teo hatrany amin'ny resaka kolokolo zany dia mila manara-maso sy sofina zany zay dia ny fanamafisana an'izay moa zany amin'ilay hoe éducation sy prévention sady ao anaty fanabeazana zany no misoroka sy miaro ary mampafantatra ny tsy mety tokony ataony tsirairay miangany amin'ny fiarahamonina. Araka izany dia efa mijoro ana-panjakana eto amin'ny fahatravakinakaratra amin'izao fotoana izao ny birao firaisamonim-pirenena izay manabe sy mampafantatra ary miady amin'ny kolokolo sy ny tsy fanarahan-dalàna ary ny fanararaotam-pahefana. Ny lanja Sorabaventy tsy manaiky ny verenany ireo rasazy sy infirmier ireo mponina amin'ny commune Angodogodona distrika Nosy-Varika faritra Vadivavy no ny antony maro samihafa. Ireo mpivady ireo izay indray tendro tamin'ny fitondrana teo aloha ary mpitondra faisana ny mponina tany an-toerana mandeha ny feo fa nahazo note de service hiverina indray izy ireo ka nahatonga ny mponina hitokona raha ny fitarainana fanampanazavana.
dia nampitondra faisana tato agnatin'ny commune indrindrandrindra fa tanàna nangodingodina agnisan'ny nandoro ny tanàna any teto izy io. Io ny ady io dia efa noentina tagny amin'ny tribunal izy io nampahafantarana ny président tribunal efa fantany zany zavatra izay. Ka eto e député dia mitodika amina manokana aezanao farazengana ny anakanan'io andeha tsy décision zay napetrakonya dia mipetraka sara igny hoe sy andray niny eto ny tegnako matokisana revao manananaka viavy manana zanaka fianakaviana viavy ka sy tsenay na iviavigny isabo amitsy tanàna amin'ny hôpitalne fa hoe olonafa fa mabe manampahe zany fa sy hoe sy maintsy docteur ianao sy maintsy rasazy fiviavigny ianzeliny efa berana amboariny taminay tsisy tomboso azonay tamin'io fa fahavalonay ka sy mily fahavalonay mbola iverina amin'ny tanàna anay tsy agny e fa iaho sy midrika hoe zay ola tianareo sofoka dia sofokatina dia amono anay fa onareo mpitondra fanjakana akagny mieragna olona afaka na sy mahita olona anareo idio raha io fa manana ampisaby eketo fa sy zegny fokefokeny efaky miesika ndefa hoe io olona efa asika amono anay tsy dingolo io mielefa tsy fa sy nitereny eny na nitony asika tony fa noho ny zavatra marary aminay a tamin'ny nataon'ny docteur Tafita sy Rasazy Angeline dia amin'ny fony madio a no nanaovana nitony asika tony a noho ny sy fitsavany anay mbola iverigna eto. Dia lafim-baovao ihany koa no entintsika miseto anatin'ny doka fohy ndahoary. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana anaiza anaiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapohatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitra asa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitra asa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy. En décembre, vibrez au rythme des fêtes à Accourdigue. Vivez un shopping festif, régalez-vous au food court Mastou, amusez les enfants au parc d'attractions Mila Lao et partagez des instants fun au Bowling Strike Club. Et si la partie commençait ici, entre amis, en famille ou entre collègues, chaque moment devient inoubliable. Strike Club, là où les beaux moments se partagent. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Zahay mila mikify fety bebe coucou.
lasa bobaka be ny mega nampitomboinay ny elohon lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga oa kifeon'ny réseau tsara indrindra eto mada tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app ya c'est moi. Tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany mahakasika ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy avy hatrany ary mandidina ny 700 ny asa vita tamin'ity taona 2024 ity raha nitatra azo avy amin'ireo tompona ndraikitra eo anivo ny tambazotra miaro ny ankizy amin'ny herisetra ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Nisy ny atrikasa izay notanterahana tany an-toerana nanovana jeritodika ny asa vita sy iantehrana ny taona ho avy. Kolo Antsirabe. Totosa teto amin'ny renivohitra ny faritra Vakinankaratra ny atrikasa fanaovana jeritodika ny asa vita ho an'ny taona 2024 mahakasika ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra. Anisan'izany ny tambazotra sahaza izay vondronana ireo sampandrara ara-panjakana sy tsy miakina maro samihafa izay miaro ny zoan'ny ankizy ary miara-miasa amin'ny fitalavam-paritra ministeran'ny mponina eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Manodidina ny 700 ny asa vita tamin'ity taona 2024 ity raha nitatitra azo avy amin'ireo tompona ndraikitra eo anivony tambazotra sahaza mahakasika izay fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra izay ary isin'ny fanatsarana ny drafitrasa sy ny fanenjehana ireo asa tsy vita amin'ny volana janoary taona 2024. Niezaka izay ny atao nandritra nyity taona 2024 ity nijerena hoe inona ny zava-bita, inona ny tokony ho hatsaraina, inona ny difficulté izay natrehan'ny tambazotra ary inona koa ary ny fanatsarana izay tokony atao dia teo ihany koa amin'ity atrikasandroany ity dia ahafahana ihany koa manomana sahady izay asa atao amin'iny taona 2024 iny. Misy asa anankiroa ngamba ny tsy vita hoe nieritreretina hoe natao tamin'ity taona ity ka izay eritreretina hoe ho tanterahana amin'ny volana janoary ho avy izao. Andrasana orin'ity atrikasa ity ny mba ahafahana manatsara ireo mpakady sy ireo drafitrasa amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra ary samy mitondra ny drafitrasany avokoa ireo mpikambana ho hiatran'ny tompona ndraikitra. Ny andrasana ho an'ny ireo mpikambana ao anatin'ity tambazotra ity dia ny samy hanome izy aloha ny drafitrasany satria araka ny volazako teo aloha teo samy manana ny asa izay andraketany daholo zareo anatin'io réseau io manana ny rôle sy ny responsabilité ny daholo fa ity tambazotra ity no manambatra n'izy rehetrarehetra reo mba ahafahana hanatsara sy ametraka amin'ny toerana izay hoe fiarovana ny ankizy amin'izay herisetra izay. Araka izany dia mitony asa izay sahan'ity tambazotra sahaza ity eto amin'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny taona 2024 eo amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny herisetra. Setry ny fananantany kosa indray tatsapamokatra misa 457 no nisitraka karatany teo amin'ny fokotany Andranomainty distrika ny Miandrivazo ny komina Andranomainty izay isan'ny komina mpamokatra vary tsaramaso sy katsaka ary mpamatsy ny renivohitra sy ireo faritra maro samihafa. Gaeton Andriatsilavo. Tamin'ireo fangatahana mitotaly 770 karatany misa 457 no natolotra ireo tompon'ny tany tao amin'ny komuna Ambanivohitra Andranomainty distrika ny Miandrivazo faritra Menabe. Fiaraha-miasa ny tetikasa AD2M sy ny BIF na ny birao ifoton'ny fananantany ny ministeran'ny fanajarinan'ny tany sy ny ministeran'ny fitsarana. Tanjona dia mba azahoana karatany mba ho voary ny tany ireo tatsaha satria tokoa rehefa voary ny tany tatsaha dia afaka mamboly, afaka miompy pitoniana ny tatsaha, afaka ihany koa rehefa misy izay BIF izay ahafahana mamoaka karatany dia afaka mampitombo velaran-tany. Izany rehetrarehetra izany dia ahafahana manatsara ny fari-piainan'ny tatsaha sy ahafahana mampitombo vokatra ho fanatratrarana ny tanjona lehibe ministeran'ny fambolena sy ompiana dia ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Ireo olona nanajary sy nanamainty molalin'ny tany nandritra ny 5 taona ny nananjo isitraka tany ara-dalàna afaka mamboly sy mamokatra pilaminana hoy ireo mpisitraka. Raha fandiniako anazy aloha tsy mikorotako antsony saiko satria tsy manana feritseretana soa zany ny olo fagnakiokio satria efa malalaka zany ny fananako azy eo anatrehan'ny fanjakana satria ny fanjakana zany dia mampiroborobo ny fambolena araka n'izay fakasitrako ny vokatra ao agnatin'ny taniko ka tsy maintsy faly aho satria ny antony zany mahafaly aho dia le taniko tsy misy mpanelina atsony fa dia taniny kiboko zany ro ataoko amin'ny olako lafa diniko tonga ty fa manana karatany dia faly sy makasitraka mihitsy ary misaotra an'Andriamanitra satria ohatrany mahafinaritra mba mampiaina ny ady tany satria agnaly atratra 100% zany ady tany eto aminay mikasikasika nyty commune Andranomainty
ka raha fa tonga ry zareo ny roso dia liana tokoa aho satria ny zaza voateraka aza moa anaovana kopia vendrako moa ny tany ivelomana. tafiditra ao anatin'ny fampitombonina ny velaran-tany azo volena ho an'ireo tantsaha sy ho fampiroboroboana ny famokarana izao etsika izao. Ny kominina Andranomainty distrika ny Miandro Vazo izay tsy ahivina trany fa isan'ny faritra mpamokatra vary, tsaramaso sy katsaka ankoatra ny fiompiana samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray naiky ny filoha-hevitry ny Fédération-ny baolina kitra malagasy fa misy ny lesoko amin'ny fitantanana eo anivo ny Fédération ankehitriny fampandrosoana ny baolina kitra no tanjona iraisana ka mila fanovana sy fanatsarana ny rafi-pitantana afahana mametraka vahaolana maharitra. Zava-dehibe mila tazona ny ezaka izay nafana nampisondritra ny filaharany ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana fanampanazavana. Tena ekeko ny tsy fahatomombanana misy natao hoe fitantanana tokony ho atsaraina eo anivon'ny FMF na izany na tsy zany nisy ihany koa ireo nanararoatra ny zava-nisy teto amin'ny firenena dia tia hanozongozona fotsiny-tsotro zao na ahoana na mety na tsy mety dia tia hanozongozona fotsiny-tsotro zao. Izay kosa le filazana ny hoe tsy mandroso ny baolina kitra izay ndray kosa angamba ny adisoko ny antony dia tsotra rehefa mitentsika hoe mandrosona tsy mandroso dia miresaka chiffretsika zany ka raha tany amin'ny faharoa ambin'ny folo amby zato no filaharana maneran-tany nisy ny malagasy lasa vice champion d'Afrique tsika dia lasa fahaenina amby zato ary tao aorianan'ilay match amical fenêtre FIFA iny azadiny natao tany Antalya Turquia dia lasa fadimy amby zato tsika satria nandresy tany izany hoe raha nenga taty amin'ny 112e manakany amin'ny 105e ataoko ngamba fa tsisy andao hoe nandroso zany. Maresaka avy any ivelany kosa indray no tanterahana androany ny fifidianana filohampirenena, ny fifidianana solombavambahoaka fa ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana lehibe ny fatra ao Centrafrika. Mpifidy mandinina ny roa faingo telo tapitra noho ny voantso an-datsabato nandritra izany. Raha iverenana tsy mbola verina amin'ny loha ny tanteraka amin'izao fotoana ny filaminana ao Centrafrika no niady anatiny misy eo amin'ny governemanta sy ireo vondrona mpikomy tampiadiana ao an-toerana amin'izao fotoana. I Centrafrika raha ny lafiny ara-toe-karena izay isan'ny iray amin'ireo firenena mantra indritra aty Afrika no ny fitopolo isanjato ny mahery ny mponina mbola miaina anatina fantrana lalina tsy anasa ary koa tsy misitraka ireo tolotra fototra tokony hositrahan'izy ireo amin'ny andavanandro. Dia iny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana fenenao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.